Izay fanadihadiana iray izay nanakatonatsika ny lafiny ara-politika ivadika lafim-baovao hafa fa isika Misedra olana ireo mpianatra nivoaka teo anivon'ny Infa ny volana Oktobra 2024 lasa teo ary mangataka ny fampiharana ny lalàna mba ampitovy tsy misy valaka ny fandraisana ny izy 720 mianadahy izay niara-nivoaka ary tokony hiara hahazo asa avokoa. Mitaky fampiharana ny lalàna ireo mpianatra nivoaka farany teo avy eo amin'ny Infa na ny Institut National de Formation Administrative. Raha 720 izy ireo no andian'iray tamin'ireo izay nanao ny concours direct dia fantatra fa tsy misy afa-tsy 900 ireo izay nahazo toerana ka misy ny karazana fanosehana ankolaka an'ireo ankizy izay tsy nahazo toerana mba hanao kolikoly. Manazava ny zava-misy ny major de promotion. Tena takinay zany dia ny fampiharana ny lalàna 011 portant statut général des fonctionnaires miaraka amin'ny décret d'application 2004 730 izay tsindrina fa io no mifixe ny modalité de recrutement sy ny nomination de fonctionnaire ary araka ny teneny maître teo moa zany zay tsy mbola mieritreritra aloha hatramin'izao ny hanao recours judiciaire fa négociation nataonay zany hoe mba hiaboutir amin'ny accord à l'amiable judicieux conclu avec efficacité. C'est pour lui fitakinay. Et rani katskadzi natao teo raha hoe 180 zany de 249 ministre demandé 69 zany ny victime. Et rani hoe ovina zany tokony raisina manuel de procédure amin'ny teny tsara fa 32 jours ouvrables no tokony nomenanay a. Sika zany zao efa miditra amin'ny 7e mois. Nanana ny nambarany ihany koa manoloana izany ny maître Willy Razafindatovo. Ny mahatonga anay eto miaraka amin'ireto mpianatra na vita fianarana tokony asa ireto dia noho ny izahay naton'izy ireo hoe afaka ifanampy aminy ve noho ny zavatra mahazo azy sy manjo azy dia nitarigetra tazomina hatramin'izao zany raha mbola misy mpiray-tanindrazany tratrany tsy mety na hiarany tsy rariny dia mitsangana foana zay sy miaraka amin'ireo sy manampy azy. Ka eto zany zay amin'izao fotoana zao araka fomba sy ny fonaonay dia ny hoe raha mbola misy ihany zavatra kely azonay hoentina sy fanampiana ampiray-tanindrazana dia manampy zay ka reto mpianatra eto zany zay heverinay mianatra momba ny administration mahay ny gestion d'un pays ireo tokony ho ampiana bebe koa amin'ny fitondrana ny tany sy ny firenena fa tsy ny mpanao ofera koa no hoe hitondra firenena. Tsy eto andrenivohitra ihany moa fa manerana nosy ireo mpianatra nivoaka teo anivon'ny Infa no voakasika izao olana izao.